Manahoana daholo salame faly miaravantsika izay manaraka an'izao fandaharana mivantana iarahana amin'ny TV7 fo Madagasikara zao ao anaty fandaharana masoandro miposaka ianao amin'ity marain'ity vaovao mahafaly moa zany fa sady mivantana amin'ny Facebook izy ity no mivantana amin'ny YouTube ihany koa. Miaraba antsika rehetra ny tokantrano any miaraba ny akasia amin'ny ity talata mahafinaritra ity mirary tontolo andro mahafinaritra sady ho antsika rehetra amin'ny ity androany ity izara zavatra vaovao mahafaly zavatra maro indray no izarainay aminao androany. Ezanay moa zany mizara ny sosiny tsara avy aty aminay eo ihany koa tao anatin'izany ireo fikarohana kely izay nataonay mba entina nomezana fahafampoanareo ao anatin'izao fandaharan'izao. Efa tsindrin-daona angamba ny kantony olona naraka ny zanam-pandaharana voalohany aloha alohan'ny voan'ny trano dia tsiny zany fanily sy fanazavana. Izarana tenin'Andriamanitra ho anao entinao miatrika an'ity tontolo andro ity dia andao ary arahantsika izay. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina dia ny olony no fidiny olovany. Iny ny fanily sy fanazavana izay nentina taminao tamin'ity androany ity tenin'Andriamanitra vaovao be ireny minoko sy antenaiko fa azonareo tsara ny tiany tenin'Andriamanitra ambara satria kasi dia nilaza mihitsy izy tao anatin'iny hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Tao ihany koa ny anankiray dia nisy hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina efitra tena mafonja no raketiny zany tenin'Andriamanitra izany. Raha ny fanazana ny ray aman-dreny tokoa dia anisan'ny tena hoe tsodrano lehibe raha ohatra hoe tafitanao somatsara raha ohatra hoe vitanao somatsara zany no zany manaja ny ray aman-dreninao dia ny teny fikasana izay nomeny Jehovah dia hoe ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah anao. Ary anisan'ny tena hoe zava-dehibe eo amin'ny ray aman-dreny ihany koa no mahatafita ny zanany satria rehefa tafita ny zanany dia inona sy antenaina hoe mitondra valy babena ho an'ireo ray aman-drenireo ihany koa ilay zanany dia na zavatra kely arany ataonao amin'ny ray aman-dreny ka mampitsika azy sy mampifaly azy dia efa tena zava-dehibe izay. Ao anatin'izany tsy voatery hoe ahoana moa zany hoe miandry occasion manokana ianao izay vao manao karazana surprise kely ho an'ray aman-dreny fa na ao anatin'izy ilay miasa be sy ataoko hoe ao anatin'ilay rotorotom-piainana iny ary manao zavatra miavaka kely ianao na dia kely fotsiny arany dia efa mitondra fifaliana lehibe ho an'ray aman-dreny izay. Na tsy voatery hoe manao an'izay fanomezana izay mihitsy ary akasy fa ny fahendrenao fotsiny dia efa antsony anankiray tena mavesatra tena hoe mavesa-danja eo amin'ny ray aman-dreny ny fahendren'ny zanany. Endriny zanany dia faliny ray aman-dreny satria lasa ranomaso mpifaliana ho azy zany ilay izy
au lieu de hoe ranomasim-pahoriana mahita an'izana maditra dia anankiray tena hoe maveza-danja indrindra zany tena hoe ny fahendrenao no tena mahatonga indray aman-dreninao faly anefany ny azahoana ny fahendrena io a dia tsy aiza fa avy any amin'Andriamanitra ihany hoe misy ten'Andriamanitra zay hoe sambatra ny olona zay manam-pahendrena zany hoe mila angatana amin'Andriamanitra zany io fahendrena io a dia rehefa anananao zay fahendrena zay a dia mandeha ho azy ny fiainanao a na eo amin'ny fiainan'ny tokantrano a na eo amin'ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina na amin'ny ray aman-dreny sy mipiraitam-po aminao zay ny amin'iny faniny sy fanazavana iny raisy re ten'Andriamanitra reny no sabatry ny fanahy atonga anao ahery amin'ity talata ity dia atonga anao ihany koa azoty tsara fa iroso isika ao anatin'ny resadresaka n'olotra ny loha hevitra angamba isika hiakasia marobe ny resadresaka hoentiny eto amin'ity anio ity ao ireo vaovao malaza ao ihany koa ireo fampahafantarana maro samihafa iresadresaka momba ny fiarahamonina ihany koa zay sy ny tontolo manodidina anazy mialohan'izany aloha dia tsara raha fantatry ny olona ny mety ho toetry ny andro satria mety misy olona maika andeha hivoaka andeha hianatra andeha hiasa sy ny toy izay ka andao aloha raha antsika izay mety ho toetry ny andro izay aloha toy izao indray no mety ho toetry ny andro androany talata fa 8 ny volana May 2024 ny maraina ifandimana rahona sy ny masoandro eny amin'ny faritra Tsiranana, Mahajanga, Toamasina ary eto Antananarivo izany hoe ny ilany atsinanany nosy rehetra dia ifandimby izay rahona sy masoandro izay. Iposaka kosa ingabe masoandro eny amin'ny faritra Sambava sy Toliary raha toka Anjombona any Fianarantsoa. Iovaova ny maripana eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 20 degré C. Amin'ny atoandro kosa indray dia isy rahona manify eny amin'ny tendrony nosy, Toamasina sy Antananarivo ary Toliary. Fa kosa ny masoandro dia ibalika foana any Mahajanga. Ny maripana ambany indrindra dia 20 degré C ary ny ambony indrindra dia 30 degré C. Ny alina kosa indray dia mety iovaova ho tandrifindraona ny lanitra saika manerana ny nosy. Isy tangoron-drahona iforana eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Ny maripana ambany indrindra dia 20 degré C ary ny ambony indrindra dia 20 degré C. Toy izay indray ary no mety ho toetry ny andro anio. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. dia izay indray zany no mety ho toetry ny andro amin'ity anio ity ezahana eto amin'ny ekipa TV7 fa Madagasikara moa no mizara amin'ny atsipiriany aminao ny momban'izay hoe toetrandro izay mba hahafahanao mandamina ny tontolo andronao raha ohatra hoe mangatsika maraina mitondra akanjo ba ianao somary mafana kely amin'ny atoandro dia asoronao zay dia rehefa amin'ny hariva andeha hody dia apetaka indray ny akanjo. Zay moa le andro ririnina dia hoe araka ny mahandro ririnina anazy dia mivadibadika izy dia mila miomana hatrany zany isika tsirairay avy hoe mivimbina akanjo mafana foana efa resahanay eto amin'ny masoandro miposaka foana hoe ny misotro zavatra mafana ny mihinana sakafo mafana ihany koa dia anisany tena hoe fiarovana lehibe ao anatin'izao andro ririnina izao satria ny andro ririnina dia tsy laoza ny tazitazo kely ny seriserena kely sy ny majinijinika etsetreretra dia zay foana no itenenanay hoe vimbina akanjo mafana tsy manina mihitsy na dia mitazona nina satria tsy hanenenana mihitsy ny hitondrana nina akanjo mafana iny raha hoe mipoaka tampoka karaha ny amin'ny atoandro hoe mibalika tampoka ingabe masoandro satria ny amin'ny hariva dia mety tena hisy rivotra mamirifiry ny atsika sy ny oram-panala tena mangatsika tsy hizaka mihitsy niny eo ihany zany fa tsara raha miaro ny vatanao amin'ny atsika satria tsy raha za manokana zao
tsy zakany lohako mihitsy le rivotra mangatsika be iny fa tonga de ohatrany hoe lasa marary be zany ny andohako raha afaka atao manao satroka ba afaka atao manao cache-nez afaka atao ihany koa ny manao botte collant afaka anaovana daholo zay mety mitondra hafanana rehetra de ie sady rehefa ririna ohatran'izao any akasy de ohatrany hoe ny olona tsy de miraharaha firy le akanjo satria raha malala hoe mangatsika de atao mihitsy de hoe ampafana zany na de mibonibonika be ary ianao mivoaka ny trano ohatrany hoe tsy fanomezantsiny satria le andro mangatsika ny anazy zao rehefa am'le mangatsika ohatran'izao de ny sofiko tena tsy zakako mihitsy raha vao tsofin'io rivotra io fa tena ohatrany hoe mangatsika ho azy ny vatako iray manontolo rehefa tsofin'ny rivotra ny sofiko de ny fanaovako anazy ohatrany hoe manao saron-doha mihitsy araka le hoe mibonibonika izay de tsisy ohatrany hoe tsy miraharaha tsony zany satria hoe mangatsika de tsy famezantsiny tsisy hoe jereko anie ny paoziny iny tsy tiako jerijery zany tsony zany de manao cache-nez fa tsy manina fa mangatsika ako ao anatin'ny resadresaka ihany tsika vaovao moa zany malaza tao anatin'ny foire internationale de Madagascar efa noentinay sy noentsika teto ihany moa efatra mianada tamin'ny herinandro fa efa mifarana le izy farana oma foire internationale de Madagascar farana tamin'ny lahady de ny voatsikaritry ny olona zany hoe tao am'ilay trano fampiratiana resaka ino moa chirurgie esthétique no tena be ahoana moa zany tena be mpitsidika indrindra tao anatin'izay ny vehivavy moa zany tsy haiko raha hoe misy lehilahy ihany koa possible misy lehilahy tao anatin'izay hoe chirurgie esthétique zay de ao anatin'ny ahoana moa zany ny fanamboarana ny tarehy amam-bika ve ohatrany hoe fanovana ny endrikendriky ny vatanao zany raha ohatra hoe raha misy malala mantsiny de zay chirurgie esthétique zay amin'ny maha esthétique anazy de hoe ny vatanao iray manontolo mihitsy zany raha petapetakorona zany ianao de azonao atao tsara ny hoe manalava na izay manala ny tavy mahatonga asika ho lasa en forme zany lasa forme lasa tsara biky zay no hoe hevitra voto atin'izay hevitra finotin'izay hoe chirurgie esthétique izay tao moa de nisy any professeur anankiray izy tena malaza ie tsy fatarana ve hoe izy zay i professeur Ramshure Ertou ie de somary hafahafa ny anarany de tsy haiko tsara ny mamaky anazy fa izy io de professeur anankiray amina hôpitaly ny Maurice any efa tena manam-pahaizana amin'io zavatra io zany izy misy manko ny mampiasa an'le plastique sisa ireny rehefa manao an'izy io fa ny anazy tena efa manara-penitra tsara mihitsy zany ny zavatra ataony de zay nampatonga ny hoe anisan'ny anankiray tena nampilahatra ny olona niditra tao anatin'ny stantiny isika gasy koa moa de limbaovao zay lilindra ie ao anatin'izay hoe lilindra zay ny malagasy afaka milaza raha olona ataoko hoe nandalo tany zany ianao de afaka lazalazainao amin'ny commentaire ao zay zavatra hitanao sy ny ataoko hoe voarainao tao anatin'izay hoe foire internationale de Madagascar zay tsy voatery lay fampiratiana momba ny chirurgie esthétique zay fa zay hitanao tany afaka lazalazainao ao amin'ny commentaire ao eo ihany koa afaka manao coucou tsika afaka mirary soa an'ireo zay manana tsingeritaona ay de mbola tadidiko tsingeritaona naterahany zandriko androany de izy moa zany mety efa any am-pianarana am'izao fa de ararotina rehefa eto amin'ny plateau de arabaina zany iny zandry keliko iny am'izao anniversaire an'izao de izy manaraka ny fandaharana masoandro posaka rehefa avy mianatra de miverina mijery zay ino moa fandaharana alefatsika eto de coucou kely ho anazy ie coucou kely ho anao
dia eny moavony anarany sandrinao e dia mirary sosiny tsara hatrany a dia tonga avy amin'ny ambony indrindra eny a ianareo rehetra izay manana tsingeritaony androany a tsy akanavana fa dia mirary ny sosiny tsara hatrany a dia hoela velona ianareo itoy amin'ny resadresaka ihany tsika avy eo kanto a fa andeha alohatsika anaraka irairay a mba hitondra ataoko hoe fihetsiketsea mampafana ny olona any tokantrano any zany ie anaraka ny tsirany Gaël sy Narindra ity tsika amin'ny mitondra lohateny hoe mpanao lalana hira milamindamina izy ty akasia andamidaminanao ny tontolo andronao a misy tononkira tena tsara dia tsara ao anatin'ity hira ity dia eo atolotra ho antsika tsirairay avy zany amin'izao fotoana izao mba hoary Et tu en as mia c'est toi minai derai tu en et tu en as mia caminai derai tu en et tu en as mia c'est toi minai déjà qu'il y en a panolala panao fagaga no mato que a mim tem faz avanuanai izany rajanao panolala panao fagaga no mato que a mim tem faz avanuanai izany rajanao etianao mikasikanai terai kianao etianao manasitrana terai kianao etianao manuva fiainana terai kianao etianao manavao ny fonay terai kianao panolala na
na de tsy fantatro aza miasianao na de tsy tany maso aza miasianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao na de tsy fantatro aza miasianao na de tsy tany maso aza miasianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao na de tsy fantatro aza miasianao na de tsy tany maso aza miasianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao na de tsy fantatro aza miasianao na de tsy tany maso aza miasianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao tsy mitsahatra fa miasa fony ianao tsara de tsara zay izy kanto iny hitao anatin'iny iriny moa zany de nentina foana hoe atao masoandrom-posaka de zanay foana hoe irara-pilazantsara manambara ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny tontolony zay no entinay aminao satria mba hovaina kely zany ny zavatra fahitanao isan'andro reny ireny de entina hoe ampatsiahivana anao fa tsara ny tompo miasa aminao amin'ny zavatra rehetra izy na de tsy hitany masonao azy araka ilay nolazain'ilay hira teo moa zany isika rehetra moa zany de matetika ohatrany hoe varindrina manao an'izay hoe fahazarana fotsiny zay mifono amin'ny maraina de hoe velonayna indray kanefa ilay Andriamanitra lehibe ao atapony lohatsika ao no matoiza ho atsika tsy manana fofonaina isika raha tsy ilay Jehovah Andriamanitra ao ambony ao zany no manome izay tombonandro iainantsika izay de zany no antony ireny hira ireny ampatsiahivana amintsika izay hoe fahatsaran'Andriamanitra izay ny tsy nambara zany de hoe tsara foana matsiaro an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra rehefa maro ny gadikira ara-pilazantsara misy eto amintsika tsy milamindamina sy hoe anay fa ao ny hira malagasy le bagasy reny ao ny karazana cover toy ireny ao ihany koa ny hira milamindama zay mampiaingana aingam-panahy tena efa miroborobo raha izay hoe sehatry ny hira ara-pilazantsara eto Madagasikara zay ilay resaka film teo foire international ny tombony amin'ireny zavatra ireny akasia de afaka ivelazan'ny olona maro samihafa izy ireny indrindra hoe ianao manana zavatra azo zaraina ny orinasa rehetra tsy akanavaka mihitsy zany de afaka miroso ao anatin'ireny zavatra ireny fampahafantarana ny zavatra mety atao satria amin'izao tena fanontaniana mipetraka hoe apetraky ny olona tsirairay moa zany hoe inona ary no afaka azahoana vola inona no asa atao ohatrany hoe lasa hoe tsy misy asa zany no mipahanao an-tsain'ny olona tsirairay amin'izao fotoana izao de eny ka lasa mahatonga ny olona mijorojoro fotsiny eny an-dalana eny maro mihitsy ny olona ohatran'izany raha mandinika zao ny fiarahamonina isika de ohatrany hoe rehefa mifoenao amin'ny maraina
de olona hitanao isan'andro mijorojoro eny an-dalana eny mijorojoro eny amin'ny arabe eny foana no hitanao isan'andro ohatrany hoe zay zany no lasa fahazarany amin'ny fiainany mifoy izy ny maraina mandeha misakafo maraina de lasa mijorojoro fotsiny eny an-dalana eny tsy mba hoe ohatrany hoe tsy mahita atao zany de zany indrindra no anton'ireny fort international ireny ampahafantarana antsika fa tena mbola maro no asa azo atao ao anatin'izay fort international de Madagascar izay ihany maro ny olona tonga tao anatin'iny ary tena hita hoe ny ilainy malagasy le izy fa iny moa zany efa ny farana tamin'ny lahady teo fa mbola misy ihany koa eo Analakely sy ao Mahamasina ao mbola misy an'izay karazana foire izay raha matadidy kanto tsy haiko tamin'ny mbola kely ve ianao efa nanao an'izany hoe hoentin'ny dada sy neny makany ray aman-dreny makany amin'ireny karazana foire reny hoe andao tsika ho any amin'ny foire ohatran'izao de mahery andeha tena anisany mahafinaritra mihitsy no mandeha amin'ireny foire reny satria ahitana zava-baovao foana eo ihany koa hoe tao anatin'iny foire international de Madagascar iny moa zany de orinasa maro na sitraka an'izay hoe fampiratiana izay telopolo amby zato teo eo maherin'izay ny orinasa mpandrarato ny sitraka n'iny fampiratiana iny ary tena maro malagasy liana tamin'izany fa ho anao zay tsy afaka nandeha tamin'iny moa zany de araka ny lazaiko teo hoe mbola misy ao Mahamasina mbola misy ihany koa ao Analakely fa taloha kanto zany foire zany azo lazaina hoe tsy de nisy an'izany teto Madagasikara nefa ny amin'izao fotoana zao tena lasa ahoana re zany hoe lasa misy be de be lasa mielipatrana lasa hoe ny olona amin'izao konko isika zany zay no mahatsara an'le ihany koa mahatsara an'lay hoe sofianatra lasa nianatra zavatra tsara isika de nampisy an'ireny famorina asa fa lasa nisy an'ireny foire ireny efa nisy an'ireny taloha eny fa ny any ambanivohitra any aza de misy hitany akasiale hoe tsena nalarby tsena nanjoma samy manana ny azy moa samy manana ny azy hoe rehefa anina zao any Emersetosika amin'iny Emersetosika iny zao de tsena rehefa alarby tena feno olona amin'iny satria de miakatra daholo ny olona any ambanivohitra rehetrarehetra any de ahitanao hoe karazan-javatra maro ny asa tanan'ireo olona zay avy any ambanivohitra no entina miakatra eo amin'ny tanàna ny Emersetosika zany de tena hoe feno olona anisan'izany ihany koa amin'ny tsena lakamisy ohatrany hoe tsena foana moa zany fa misy andro hoe amina lakamisy zay de rehefa lakamisy de tena hoe miakatra daholo ny rehetrarehetra mitondra ny vokatra izay vokarin'ny zareo zany zao azo lazaina hoe mitondra soan'ny malagasy rehetra ary ahafahan'ny malagasy ihany koa mampiseho ny asa tanany ny vokatrany raha mpandrarazana ianao na ohatra koa hoe tantsaha ka manana vokatra ianao afaka hoentinao sy mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe proposenao amin'ireo zay efa sitraka an'izay fampiratiana izay de afaka lasa miara-miasa ianareo ny olona zay hoe misitraka an'izay fampiratiana izay maka ny vokatra any amin'ny tantsaha de lasa fidiram-bola ho an'ny malagasy rehetra zany izy io ary tsara ny maharaka sy mandeha amin'ireny satria araka ny teneniko teo hoe mitondra soa ary zava-baovao foana no entina ao anatin'ireny inoko ihany koa fa ny orinasa zay mitondra fampiratiana de miezaka hatrany mitady zavatra vaovao hisintomana ny ataoko hoe mpanjifany ao anatin'ny ireny foire ireny de tsika moa zao akatiky ny fety raha mahatsikaritra ianao de sany ihany koa mety mahatsikarika an'izao hoe rehefa kaikikaiky fety de misy foana izay foire izay misy foana izay tsena izay hoe ao Analakely Mahamasina zao de efa misy de ahitana zavatra karazany maro araky ny lazainy akasia teo ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ireny koa tsy voatery hoe natao hoe hividy fotsiny ihany ianao fa mety hoe ahitanao ide kely ireny de hoe afaka manoatra an'ity koa zany amin'ity zavatra ataoko ity de araky hoe sofianatra zany
tsy maninana mianatra azy raha ohatra zany hoe olona tsy anasa ianao a ka mandeha amin'ireny karazana foary reny de hitanao hoe ay ve ty zavatra ty afaka atao fitadiavam-bola ay ve afaka misehatra ao anatin'ny zavatra ohatran'izao tsy voatery hoe miasa aman'olona ianao a na miasa any amin'ny reny orinasa ataoko hoe tsy avy eto Madagasikara ireny zay vao afaka mitady vola fa amin'izao fotoana izao a ny mpandraharaha malagasy de efa maro ary ao ihany koa hoe efa misy reny karazana ahoana moa zany formation fampifanana arakasy reny eto Madagasikara maro be ny olona zay manao an'izay amin'izao fotoana izao ka ho anao zany zay ataoko hoe ao anatin'izay tsy anasa zay de mampirisika anao hoe mitedava hevitra hianarana sisitrana an'izay fampifanana arakasy zay fa misy zavatra tsara azo tomany amin'ireny ary ao ihany koa ny ahitanao hoe andeha anao an'ity zavatra ty de ohatran'izao ny ataoko de makarisy Ie miresaka an'izay hoe fampifanana arakasy zay Akasia de araky ny nampanatenaina tamin'ny alay mpikarakara voalohany ity zanam-pandarana ity moa zany nefa ny vahiny teto izy de araky ny nampanatenainay anareo de anokatra hoe zanam-pandarana vaovao izahay de ho atolotray ho anareo ity zanam-pandarana anankiray ity de ny sekoly Facebook io zany de resaka tontolo ny fanabeazana no tena hoe votoatin'izay hoe sekoly Facebook izay hitanao zavatra maro fampianarana andeha eto amin'ny masoandro miposaka indrindra hoe ny akaiky indrindra moa zany zao no resako de ny fanadinam-panjakana ahitanao clé d'examen zany toroay fikafika analana ny ireny fanadinam-panjakana ireny maro ny zavatra ho hitao fa tsy izay irery ihany fa zay no akaiky indrindra de zay no no lazaiko ndao ary rahantsika zay sekoly Facebook izay tonga soa indray isika ao anatin'izao fidirana faharoa iarahana amin'ny zareo avy ao amin'ny association soa omena izao ny resadresaka hoetineto amin'ity an'io ty dia momba ny préparation d'examen iarahana amin'ny monsieur Eli faly miarabanao tonga soa eto amin'ny TV7 fa Madagasikara indray miarabany Akasia de miarabantsika rehetra zay manaraka izao fandaharana izao ko satria moa efa vanim-potoanan'ny famerenandesony zao ny andro raha teo fa mangatsitsika efa fantatry ny mpianatra hoe ho avy zay ny fanadinana de misy torohevitra hoentina indray zany mahakasika ny fiomahana amin'ny fanadinana amin'ity androany ity araky ny voalazanao teo moa hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny famerenandesontsika zao de inona ary zavatra tokony ataon'ny mpiadina iray raha hoe hiatrika an'izay fanadinan'izay izy ny voalohany aloha de atombotsika any amin'ny fiatomboany mihitsy zany hoe ny fandaminana zany no resahantsika eo misy fomba fiteny ny fahaiza mandamina no entina miady ao anatin'izay fandaminana zay tsy inona no ametrametrahana ny tedikady sy ny paikady rehetra hiatrehana an'izay fanadinan'izay ao anatin'izay fandaminana zay inona ary zay inona avy zay hoe fandaminana no lazainao teo izay ny tokony ho alamina voalohany indrindra aloha zany dia ny fotoana hanaovana ny devoir ny fotoana ianarana lesona fotoana anaovana révision ary koa ny fotoana ialana sasatra kely satria reo zany tsy maintsy alamina fa tsy tena hoe tonga de mamony tena be manao révision na mianatra lesona fa asina fialana sasatra kely satria ny saina sy ny adony resahany eto tsy azotsika tereny io ado io fa rehefa miasa io de miasa de rehefa reraka koa io de tsy miasa ka zay zany mila apetraky ny mpianatra tsara hoe alamina aloha ny fotoananao aloha fa mbola mahana fotoana mialohan'ny fanadinana zao de alamina tsara ny fotoana anaovana devoir ny tena tsara rehefa avy mianatra
de amin'iny ariva iny manao devoir de mamerindesona kely ny tena tsy azo atao zany no miaritory fa mifo maraina amin'ny maraina zany no tsara hoe andaminana ny fotoana rehetra anaovana an'ireo rehetrarehetrareo dia asio fotoana fialatsasatra kely fotsiny. Manahoana kosa indray ny fomba anatanterahana azy ho an'le mpianatra tena madinika kely angamba ny ohatra le anala CP ireo de mba manampy ihany ny ray aman-dreny manampy ny ray aman-dreny hoe mba ray aman-dreny zany mba iangaviana hoe fa tokony anao an'ity révision ty de izy ndray mahafantatra ve alamin'le ray aman-dreny eo zany ny mpampianatra ihany koa mba iangaviana mba hanoro ohatran'izay fa ho an'ny mpianatra lehibe moa zany izy nefa mahafantatra ahoana ny andaminako ny fotoanako arak'le nyteneniko teo hoe aza atao mihitsy ny miaritory be zany satria ilain'ny atoko le sommeil profond eo amin'ny sivy eo no azahoantsika niny toromaso lalina iny zany de mila enjehana zay toromaso zay ary ny mpianatra moa tena tsara marihana fa tokony atory adiny valo ny mpianatra alaminy tsara zany ny fotoana hoe ahoana nafahako sady manao devoir no manao révision no mba miala voly kely no tsy maintsy miaina am'izay toromaso adiny valo zay fa zay zany le hoe fahaiza mandaminy misy vokany lehibe zay rehefa ain'le mpianatra tsara no mametraka azy. Fantaniana farany angambany hoe inona no anton'izay fandaminan'izay? Ny antony angamba de tsotra fotsiny ihany araka ny teneniko teo hoe resaka saina sy atodo no resahantsika eto ny antony tena mahatsara le fandaminana zany mba hahatonga an'le atodovatsika zany iaina tsara zany amin'ireo information zay omena azy ireo satria misy fotoana ilain'le mpianatra zany anatin'ny fanadinana ka ny tena antony lehibe zany de mba ialana amin'ny fanadinona rehefa amin'ny fotoana ilain'ny mpianatra ilay fahaizana lesona zay takina azy tsy entina mirotoroto zany ny atony tena marina mila milamina tsara de miaina tsara izy de zay ny tena antony mila apetraka tsara zany le fandaminana mba tsy hatonga le mpianatra anaonao foana na tsy mahomby any amin'ny toeram-panadinana zay misy azy. Mankasitraka indrindra Monsieur Elie nitondra an'izay fanazavana izay ary tena ilain'ny mpianatra izy io ao anatin'izao hoe fanomanana examen zao. Zay ngamba no masaka azo natolotra tamin'ity anio ity niarana tamin'izareo tao amin'ny association Soa Omena de arao tsy tapaka ny fandaharana fa mbola maro ny zavatra zaraina eto. Mametraka ny soavatsara amanaraka indray. Izay ny sekoly Facebook tsika tamin'ity anio ity inoko fa nanampy an'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana zany iny torohevitra iny niarahana tamin'izareo association Soa Omena moa izy iny ary misy an'iny foana mandritra nyity herinandro ity aloha aoriana kely ao mety resaka fampiofanana arak'asa indray no entina eto fa arao tsy tapaka ity fandaharana masoandro miposaka ity fa hitondra zavatra ahoana moa zany entinao hiatrehana amin'ny fiainana ray manontolo mihitsiny averiko tsindrina kely hoe mandeha vantana amin'ny YouTube ihany koa kanto ity fandaharana androany ity tsy atao amin'ny Facebook irery ihany zany fa misy ihany koa ao amin'ny YouTube tamin'ity androany ity moa zany de hoe ianareo mpianatra nala fanadinana no tena nomena sehatra satria de akaiky zay fanadinana izay tamin'iza nanala fanadinana zao tadidiko tsara mihitsiny isaky ny hoe akaikikaiky zay ny examen de mirotoroto manenjika ireny koro isan-karazany reny manenjika tena hoe manenjika zay rehetra mety hoe ho tratra zay rehetra mety hoe mety amiko de nenjehako avokoa ny tena hoe nanenjika be de mahasotombony be zany ianareo satria de eto amin'ny masoandro miposaka tsy mirotoroto be nampitombo stress ohatrana fa misy an'iny fizarana iny
Resaka an'izay fanadinan'izay kanto za manokana zao alohan'ny analabaka de efa nisitraka an'izay cours d'appui tao amin'zareo association soa omena izay ka nahitako vokatra maro satria zavatra tsy zaraina any am-pianarana no atoron'zareo ao fa tena hoe fikafika maro samihafa ahaizana manala an'izay fanadinan'izay ny teny moa izy teto hoe tsy izay mahay no afaka fa izay mahay manala zany hoe misy dikambe zay tenin'izay hoe mila hainao zany manala maka an'le fanadinana ao moa zany manala fanadinana fa tsy hoe rehefa mahay ianao de tsy maintsy ho afaka fa amin'ireny arange kanto misy olona tena mahay be fa tsy afaka satria tafiditra ao anatin'izay hoe tsy nahay nanala fanadinan'izay ka izay no antony nisian'iny sekoly Facebook iny zay zanam-pandaharana vaovao eto amin'ny TV7 fois mba anoronanao hevitra toromarika maro samihafa ao anatin'izay hoe fanomanana ny fanadinan'izay ny akaiky indrindra zao de ny CEPE ary zareo amin'ny sonomena de inoko fa hikarakara karazana hoe faradoboka kely ho an'ny ankizy alohan'izay fanadinana izay ye tsara ihany koa no manindry kely fa ry zareo de akoatrany hoe fiara-miasa iarahany amintsika eto amin'ny Facebook de eto masoandro miposaka de manana an'izay toerana izay mihitsy ry zareo ampianarana ireo ankizy de isaky ny alahady eo amin'ny EPP Behoririka mora hita kely zay EPP Behoririka zay hitanao karazany maro karazany fampianarana tolotra sitinady ihany koa satria de amin'ny sarany mirary de mirary araky ny efa niolazaina satria de efa nivahiny teto amin'ny masoandro miposaka moa ry zareo de ahitana fampianarana maro akoatran'iny hoe clé d'examen iny zany de manao ihany koa ry zareo mampianatra n'ireny teny sinoa ireny chinois mandarin anisan'ny anankiray tena efa ilain'ny olona amin'izao fotoana izao satria ny Chine de efa première puissance mondiale iakasia de ny zavatra rehetra zany de ohatrany hoe saika hoe avy any Chine daholo raha mijery isika mandinika ny eto Madagasikara indrindrindrindra de saika hoe made in Chine daholo ny zavatra rehetra de sera anankiray tena hoe mety zany ny mianatra teny sinoa iny de ao ihany koa ny manao zareo mampianatra koa manatody lava sy ny manao trondro miompy fiompiana trondro ampianary saika misehatra amin'ny zavatra rehetra zany zareo tena hoe manampy ny mpiarabelona de ny toerana afaka ahitana azy de ry amin'ny EPP Behoririka ery isaky ny alahady maro ny fampifananaraka karakarain'ny association sonomena fa izany rehetra zany de tena hoe ataon'zareo amin'ny ahoana moa zany amin'ny tsy ohatrany hoe tsy vidim-bola raha amin'izao fotoana izao manaraka formation zany na anankiray fotsiny raha ao anatin'ny tontolo andro iray tena efa tena lafo fa nefa zareo tsy mitaky an'izay hoe vola avy any aminao zay fa tena hoe fizarana maimaim-pona izay fahaizana efa hitany ary tsara manindry fa olona efa manatra kefa eo amin'ny resaka zay hoe fampifanana araka azy zay zareo ary zareo ihany koa de anisany hoe efa misehatra ao anatin'izay fa tsy hoe mampianatra izy nefa izy tsy manao le zavatra fa hitako hoe tena ilaina aloha zareo soa omena araky ny hoe ma-association anazy zay moa de hoe fikambaran'olona maromaro zany fikambaran'olona maromaro manao soa olona zany le izy araky le hoe soa omena tena omena ny soa rehetra mihitsy ianareo rehetra izay mandre izao masoandro miposaka zao de nisan'ny anankiray ihany koa saika adiniko fa tena adiniko le izy tena adiniko le izy azonareo na manao zany rehefa nareo anetsokatrano no ohatrany hoe efa hiteny zavatra anankiray tampoka zay le izy fa iverinao ihany zay de maniny zay fa rehefa verina de averinao teneny eto akatsika hatreo ngamba zay resaka sekoly Facebook izay fa misy ihany koa ilay zanam-pandaharana iarana amin'zareo sampana havana ilay ziona zanaka vavy de andeha ngamba no raisitsika aloha izay de avy eo verina amin'ny resadresaka eto ihany
ziona zanakavavy lazao amin'ny ziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM3 fampihofanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire amin'ny tetivaritra ny 7 Mey ao amin'ny trano maitso Ampamatanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondromavaka Alasoro 7 Jona vondromavaka Iavoloha ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana iny tselam-panetanana nentina ho antsika izay mpijery anisan'izany ny vehivavy moa zany tena azo lazaina hoe tsara chance tamin'iny tamin'ity indray mitoraka ity satria mbola misy efa roa zay ny lasa mbola misy efatra zany hoe raha tsy naharaka an'ilay anankiroa ianao de mbola afaka mandeha foana de mbola afaka manenjika an'ireo efatra ireo amin'ny lahady ho avy zao de misy aiza moa no misy an'izy io kanto tsy tadidina eny e averina andeha eo iny tselam-panetanana iny avy eo de hitanao eo hoe aiza sy aiza ny toerana mbola andalovan'ny zareo avy eo amin'ny sampana havana ny lasa moa zany zay de tery amin'ny Ampamatanana trano maitso ho an'ny eto amin'ny faritra afovoany ny afovoany andrevana kosa de natao tamin'ny alady lasa teo teny amin'iny faritra Ambojafy iny ny manaraka kosa indray angambany raha tsy diso de ny akaiky indrindra Rojona ye ny amin'ny Rojona ho avy zao de Ivato raha amin'ireo toerana ireo fa ho averintsika eto iny avy eo de ho ampiasa ivitsika fa ny tao anatin'iny zavatra iny de tena hoe Iavoloha ny enina sora iny Alasora le izy akasia de zavatra maro tena hoe za zao anisany nandeha tamin'ny alahady teo fa tena hoe zavatra tena nilaiko tena zavatra tena hoe nety tamin'ny olona rehetra nety tamin'ny vehivavy rehetra indrindra moa zany isika tanora de tena hoe nety tamin'iny seminaire iny laza moa zany zareo hoe aleo tsy mitantara raha ohatra hoe mety fa aleo mihitsy hoe le olona no apprécianao zany andehany am'le zavatra satria raha iza zao ny tantara anazy eto de tsy voatantarako le izy sady tsy toazonareo ihany koa tsy tafaverinareo fa ny tsara de hoe mandeha mihitsy zany amin'ny alahady ho avy zao indray satria tena tsy nanenenako vavolombelona mijoro zany ye kanto moa zany efa manana ono moa zany misitraka an'izay seminaire izay fa za mbola tsy sitraka de andeha hoany ngamany amin'ny Rojona na rehefa tsy amin'ny Rojona de amin'ny arak'izay fotoana mahafaka zany satria saika hoe nateto amin'ny faritrina Antananarivo daholo iny seminaire fifamizarana moa zany marimarina kokoa zany tao anatin'iny zavatra iny hoe tena hoe ny fampizara mihitsy fa tsy de hoe seminaire satria ny votoatin'le seminaire akasia ohatra ny hoe zavatra moral be zany no zaraina ohatry hoe mampamona aminaina maka amin'ny olona fa tena tao anatin'iny zany de tsara iny mampafantatra anareo fa de hoe fifamizarana no tao anatin'iny zavatra iny tsy zavatra mampamona aminaina tao fa de tena hoe azo tao daholo ny fafinaretana ny fifaliana rehetra ny zavatra ny ainany zareo teo aloha satria olona efa manatraikefa daholo no nizara tao anatin'iny zavatra anankiray iny de tena hoe zavatra tena nilaina za zany zao tena lina be mihitsy ny andeha amin'izay seminaire zay azafady itoy amin'ny resadresaka ihany tsika avy eo fa andeha anaraka irairay iarahana amin'ny afafa kely ny anarana ye ndao
fiainanay me mafimetsisiny vola hoazy miareraky izahay fa mitombo foana ny olana be dibe no milaza hoe mahaiza mionona fefisa isika mianaka avekeo fizay no latra latra fantato fa misy ny fiovana tsara koko izany indrindrany no antony vavako izany indrindra no antony vavako izany indrindra raha ifalio ianao laza hoe ampizay ny zava-drehetra tsy maintsy miova fa ny andriamany atsika tsy mbola miova fitiavany atsika tsy mbola miova miavizana marary foana isanandro miaoatranyko tsy ahitana masoa adina korotana ny fiainanay vo ilika lava tsy misy fitiavana izany fitiavana izany fantaro fa misy ny fiovana tsara koko izany indrindrany no antony vavako izany indrindra no antony vavako izany indrindra raha ifalio ianao laza hoe ampizay ny zava-drehetra tsy maintsy miova fa ny andriamany atsika tsy mbola miova fitiavany atsika tsy mbola miova le korotana sy tokantrano tsisy fitiavana eo antetsy fampina sotrosa lavitia ny zava-drehetra tsy maintsy miova fa ny andriamany eo marary lava ampizay mila miova ny zavatra reny ampizay atovy ampizay fa tsisy izay tsy agnata raha ifalio ianao laza hoe ampizay ny zava-drehetra tsy maintsy miova fa ny andriamany ino afa ilamina ny ara-bolako mino fa ilamina ny tokantranoko mino fa ilamina ny zavatra rehetra mino fa afaka ho salama amin'izay solution anankiray voalohany indrindra eo amin'ny fiainana zany de andriamanitra araky niny hira teo igny akasia satria de tena marina ireny zavatra ireny raha manao zavatra anankiray zany de tsara hoe andriamanitra foana no andeha atao loha lalana manana vavaoresandresahana amitsika i akasia am'izao fotoana izao ie ho an'ny olona zay mpankafy baolina kitra moa zany ity vaovao ity mety efa arakinareo ihany fa nefa mety misy mbola tsy naraka an'izay de olona zay koeto
resaka barea izy ty a fifantsanana coupe du monde 2026 de ao anatin'izay moa zany de tsy afaka ny lalao zany a i Romain Métanire fa araky ny voalazany coach moa zany de hoe misy maratra eo amin'ny lohalikany a ao anatin'izay hoe izy misy maratra zay ny lohalikany de tsy afaka ny anao an'ilay match izy a misy match roa moa zany a zay ono zany hoatrehan'ny barea any a Comore sy any Mali ny 7 jona sy 12 jona ho avy zao a de raha vaovao fantatra ihany koa de iainga avy eto Madagasikara zareo a androany amin'ny 3 ora de hoany a Afrique du Sud no anaovana an'izay hoe fifanitsanan'izay i Romain Métanire moa zany a de hosolon'ny Tierno Milimono izay mpilalao baolina kitra ihany koa mazava ho azy a fa akoatran'ny Romain Métanire de eo ihany koa Noah Adekalom koa zany tsy afaka ny anao an'izay match zay a de solon'ny Angelo Andrea Andrianantenainy izy. Yeah. Ny barea tena hoe anisan'ny tena nametraka tantara mamy teto amin'ny firenena Ekasia tamin'ny taona 2024 tena hita mihitsy hoe tena nampirain'ny malagasy ny taranja anankiray iny tamin'ireny fotoana ireny a nisy an'iny fijinana an-dalambe iny moa zany de tena hoe aprofita mivaingana rehefa hoe maresy izay ny barea tena hoe maneho ny fifaliany maneho ny fifankatiavany tena mahafinaritra foana raha hoe ohatran'ireny no iainan'ny malagasy ary tsy teto Antananarivo ihany izy an'izay fa ny faritra rehetra manerana Madagasikara eny fa na ireo tany avelany ihany koa rany de naneho an'izay hoe hafaliana noho ny amin'ny fandraisan'ny barea anjara izay na de ataoko ary hoe lavo zareo tany antenantenany tany a tsy sakana tsy ny ahoana zany tsy ny faliany malagasy zay fa tena hoe voninahitra ho an'ny firenena ny nanaovan'zareo an'izay ka amin'ity taona ity zany de mbola hiatrika an'izay fifanitsanana Coupe du Monde 2026 zay zareo a ka inona sy antenaina fa de ho lasa lavitra ampiverina indray iny fifankatiavana tena nahafinaritra tena hoe mamy no mijery an'ilay malagasy zany a tamin'ireny a zavatra nitsikatro de tena hoe nivoaka daholo ny olona rehetra mihitsy misy raha tena tamin'ireny tena natsikatra hoe tena misy olona ho mbola tsy hitako mihitsy de hoe ve tony mipetraka ety aminay azonao zany le hoe mbola tsy de mivoaka ny trano fa tena hoe nivoaka daholo tena naneho ny fifaliany a nikapokapoka ny sarim-bilany ny sotrobe ny vilia rehetrarehetra de inona sy antenaina fa engany zareo a mba ho tafita amin'izay lalao hatrehany izay a veriko kely hoe hiala eto an-toerany zareo androany zany no daty hoe hiangany eto Madagasikara wakatitsika hatreo angamba ny resaka baolina kitra iny fa hiditra amin'ny zanam-pandarana manaraka tsika de tsy iny zany fa ny soamilitra iresadresana momba ny inona ny androany kanto tantaran'ny Madagasikara sany araky ny fanampanantenaina hoe amin'ny ity ray volana ity de ampatsiahy indraytsika ny tantaran'ny Madagasikara iompanao anatin'izay zany fa ampatsiahivana kely raha ohatra misy latsaka misy dadidy de fantaniana androany de ndao fantaritsika fa mety hoe atao surprise kely zany androany de andao ndray fantaritsika matompoko salama tompoko zaho aza le fantaniana izavy reo olona zay napiditra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara ny vahiny mitondra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara ny frantsay diso zay alofa omeko safidy ianao de misafidy amin'ny alalan'ireto valony anankitelo ireto i David Jones sy Thomas Bevan ve sa i Jean Laborde sy Renlay Arvony sa i Nenlava
I neny lava diso zay ie mbola diso ihany a fa ny valiny marina ny napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara dia i David Jones sy Thomas Bevan. Mankasitraka tompoko. Sotra tompoko. Salama tompoko. Eny ary toy izao ilay fanontaniana. Iza avy no anaran'ireo olona izay napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara? Tsy fantako tompoko. Tena tsy fantatra mihitsy ve hoe sa tsy tadidy? Tsy tadidy. Aleo ary fampatsiahiviko amin'ny alalan'ireto safidy reto ianao dia mamisafidy a? Ie. I neny lava ve? Sa i Jean Laborde sy Ren'ilay Arvony? Sa i David Jones sy Thomas Bevan? David Jones. Zany hoe ilay safidy voalohany? I David Jones sy Thomas Bevan zany no izy tena zay a? Eny tompoko. Ie, zay no marina dia mankasitraka ny araka ny lalao taminay. Izao ilay fanontaniana. Izavy ary ireo olona izay napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Napitra fivavahana kristianina teto Madagasikara dia Ranavalin. Diso zay. Fa iza marina? Eny ary aleo omeko chance farany ianao a amin'ny alalan'ireto safidy anankitelo reto no isafidiananao ny valiny marina. I neny lava ve? Sa i Jean Laborde sy Ren'ilay Arvony? Sa i David Jones sy Thomas Bevan? Izy amin'ireo telo ireo ary? Ren'ilay Arvony. Diso zay. Ny valiny marina dia i David Jones sy Thomas Bevan no napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara dia mankasitraka tompoko ny araka ny lalao taminay. Sotra betsaka tompoko. Salama zay. Ie, toy izao ilay fanontaniana kiam. Izavy ary no anaran'ireo olona izay napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Eny ary meko safidy ianareo dia misafidy ny valiny marina amin'ireto safidy telo reto a. I neny lava ve? Sa i Jean Laborde? Sa i Ren'ilay Arvony a? Sa i Thomas Bevan sy David Jones? Izy amin'ireo telo ireo? Jean Laborde. Diso zay a. Ny valiny marina dia i David Jones sy Thomas Bevan napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Salama tompoko. Salama tompoko. Ie, toy izao ilay fanontaniana ramose a. Izavy ary no anaran'ireo olona izay napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Tamin'izany Rasalama Martyra dia Ranavalina voalohany, Ranavalina faharoa, Radama. Zay aloha. Diso zay. Fa aleo ianao omeko safidy amin'ny alalan'ireto safidy anankitelo reto no isafidiananao ny valiny marina. I neny lava ve? Sa i Jean Laborde sy Ren'ilay Arvony? Sa kosa i David Jones sy Thomas Bevan? David Jones sy Thomas Bevan. Tena izay a? Zay. Ie, dia misaotra indrindra ny araka ny lalao taminay fa dia marina tokoa ny valiteninao. Misaotra tompoko. Eny ary. Diso be ilay izy fa hoe misaotra tompoko. Toy izao ilay fanontaniana. Izavy ary no anaran'ilay olona napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Iza moa? Napitra fivavahana voalohany teto Ranavalina fahatelo. Diso. Iza tokoa moa? Aleo omeko safidy nareo ary dia voavaly zay hoe iza tokoa zay. I neny lava ve? Sa David Jones sy Thomas Bevan? Sa Jean Laborde sy Ren'ilay Arvony? Neny lava. Ny faharoa. Iza moa ilay izy teo? Fa averiko ary ny safidy. I neny lava ve? Sa i Jean Laborde sy Ren'ilay Arvony? Sa i David Jones sy Thomas Bevan? David Jones. Tena izay a? Ie. Ie, marina izay valim-panontaniana izay a dia misaotra indrindra ny araka ny lalao taminay. Tompoko raha betsaka dia kokoa daholo izay mahafantatra anay. Ie. Salama tompoko. Salama. Ie, toy izao ilay fanontaniana. Izavy ireo olona izay napitra ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Iza napitra fivavahana Ranavalina fahafiry moa izy teo. Diso zay, miteny farany sisa.
Tsenatseka. Aloha fa omeko safidy ianao dia amin'ny lalànandreto safidy rehetra no hisafidiananao a. Ineny lava ve sa i Jean Laborde sy Renilay Arvony sa i David Jean sy Thomas Bevanina izy amin'ireo telo ireo ary ny valimarina. Le voalohany. Eny lava diso izay ny valimarina tompoko a dia i David Jean sy Thomas Bevanina no napitra ny fivavahana kristiana teto amintsika. Saotra tompo? Tsara io, saotra. Raba tompoko. Ia, miarahaba anareo. Ie, toy izao ilay fantaniana. Izavy ary ireo olona izay napitra ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Rana valina voalohany. Rana valina voalohany. Diso izay, sao dia mbola misy hafa ny eritreritra. Rana valina fatelo. Diso. Aleo omeko safidy anareo dia misafidy valimarina. Ineny lava ve sa i Jean Laborde sy Renilay Arvony sa i David Jean sy Thomas Bevanina. Izavy sapady. Ineny lava ve sa i Jean Laborde sy Renilay Arvony sa i David Jean sy Thomas Bevanina izy amin'ireo telo ireo ary ny valimarina. Renilay Arvony. Diso izay, miteny farany sisa ianao dia Jean Laborde. Diso. Ny napitra ny fivavahana kristiana teto amintsika dia i David Jean sy Thomas Bevanina. Misaotra betsaka tompoko niaraka lalao taminay. Misaotra indrindra tompoko dia makalama. Ie, izavy ary ireo olona izay napitra ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Fivavahana kristiana? Izavy ireo olona napitra ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Tsy talohany ihany zany. Talohany andrina primaire zany. Ia tsy tadidika tamin'ny septembre zany lesona zany. Ie, meko safidy nareo dia misafidy ny valimarina amin'ny lalàndreto satria hoe lesona tamin'ny septembre ilay izy dia mety tsy tadidy kely fotsiny. Ineny lava ve sa i David Jean sy Thomas Bevanina sa i Jean Laborde sy Renilay Arvony. David Jean. I David Jean sy Thomas Bevanina ie marina ny valim-panontanianareo dia amanaraka tadidiana tsara amin'izay ie dia mankasitraka niaraka ny lalao taminay. Misaotra. Ino fantaniana tamin'ity androany ity dia hoe izy no napitra ny fivavahana kristiana teto Madagasikara dia ialako tsiny indrindra fa diso ny anaran'ilay olona anankiray iny i Thomas Bevanina no izy fa tena diso dia miala tsiny indrindra Thomas Bevanina sy David Jean no napitra ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Mety stressé koa ngamba ny tao anatin'ilay hoe diso fanoratra mihitsy dia namaky fotsiny. Tsy maintsy zavatra misy eo amin'ny fiainana moa zany reny trangany zavatra ireny fa zay zany reto i David Jean sy Thomas Bevanina zany no napiditra ny fivavahana kristiana voalohany teto Madagasikara. Ie, matetika izy iny matetika afangaron'ilay olona amin'ilay nanenjika ny fivavahana kristiana i Ranaval nafa matiky ry zareo satria ohatrany hoe izay no tena matetika anontanianany amin'ireny fanadinana CEP ireny tamin'itsika nanala CEP izy nanenjika ny fivavahana kristiana fa tsy dia mandeha ilay fanontaniana hoe iza kosa indray ary no napitra ny fivavahana kristiana teto Madagasikara dia Thomas Bevanina sy David Jean izany no valin'izay fanontanian'izay. Mazava tsara izay kanto. Ie, koa satria moa zany talata androany dia misy ny ino moa izy teo? Zanam-pandaharana ketrika business izay entina ampahafantarana anao mpandraraha iray na ihany koa hoe orinasa iray izay misy eto Madagasikara. Ie, itondrana
efa noetsika teto foana moa zany iny hoe mivelatra amin'ny olon-drehetra ny fandarana masoandro miposaka afaka miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny laharatarobia amin'ny alalan'ny afatra miafina indrindra moa zany de hoe ny page Facebook sy ny laharatarobia indrindra hoe ao amin'ny YouTube ansaika olona zaiko efa afaka jerenao ihany koa izahay de raha mahitanay ianao amin'izao fotoana izao de hoe mivelatra amin'izay sehatra izay zany zahay raha manana zavatra afaka atolotra ianao ny sanganasanao ny inona zavatra afaka zarainao de mivelatra aminao ny sampana TV7 fois izahay eto amin'ny fandarana masoandro miposaka afaka mandray anao tsara izahay mandray anao Antanandroa izay ino moa voalaza ny kanto teo zay moa zany de tena hoe misokatra ho an'ny olon-drehetra ny TV7 fois Madagasikara tsara tsindrina kely hoe tsy izay rery ihany afaka miakatra eto amin'ity plateau ty fa izay rehetra manana zavatra azo atolotra na asa tanana io na eo ihany koa hoe service torohevitra fampiofanana maro isan-karazany de raisina Antanandroa rahantsika zao aloha le izona zanakavavy noresantsika teo amin'ny akasia rahantsika amba mpafonja tsara ilay efitra fonosiny fandaharana anakizay daoatra ziona zanakavavy lazao amin'ny ziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM fois fampiofanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire mitety varitra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso Ampamatanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondrombavaka Alasoro 5 Jona vondrombavaka Iavoloha ny 14 Jona ao amin'ny La Guérison Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana mbola mamerina ny fiarabananao an-trano raha izao ianao vao manaraka nyzao fandaharana masoandro miposaka izao ato anatin'ny zanam-pandaharana ziona zanakavavy indray isika efa miaraka amintsika eto ihany koa aina sora manampy son verina izay ary tena tamana madandalo eto amin'ny TV7 fois mihitsy faly mandray anao izahay dia miarabanao ihany koa tafiditra ao anatin'izao fandaharana izao tena tamanamana mihitsy ny miarahaba ny edena dia miarahaba ny mpijery rehetra ie misy moa ny hetsika karakaraina ary eo avao amin'ny sampana havana dia tsy ny izany fa ny ziona zanakavavy ie dia izay koa moa ny antony hoe nampitondraina ny lohateny izao zanam-pandarana izao hoe ziona zanakavavy inona marina moa ny hevitra finosina tia nampitaina ao anatin'izay ny hevitra finosina efa niresahana teto ihany moa izany ilay izy hoe misy teny soratra masina ny fidiny ny tompona andraikitra amin'ny sampana havana moa zany ny sampana havana moa zany dia sampana eo ambany fiahiny ny apôstôly Benjamina sy tarihan'ny mpampianatra Florentin dia misy teny soratra masina izay ao hoe lazao misiona zanakavavy fa indro avy ny famonjenanao dia arak'izay teny izay zany ny tena hevy dia be finosiny dia famonjena ny ziona zanakavavy na raha tsotsotra koa izy zany tsotsotra kokoa ny filazana azy dia hoe famonjena ny tanora zazavavy ohatrany hoe vonjena amin'inona vonjena amin'ilay hevitra diso be miparitaka izay manimba ny tanora amin'izao vaninandriainantsika izao vonjena amin'ilay rivotra ratsy mitsoka rehetra izay mety manimba ny tanora amin'izao vaninandriainantsika izao inona ny mety hoe tombotsoan'ny tanora vehivavy tonga manatrika izany seminaire izany
ny tombontsoa aloha zany tena be dia be satria lay zavatra atao a izy io tsinona sehatra ifampizarana tsy hoe kory hoe manome ohatry ny any ampianarana hoe misy mpianatra mipetraka eo dia manao cours dia mandray noty lesona dia rehefa avy eo adinina fa tena sehatra malalaka zany le izy mivelatra ifampizarana amin'ireo tanora zazavavy ifampizarana ireo olona tompona andraikitra ao anatiny encadreur ny tanora ireo matianina amin'ny lafin'ny fahasalamana sy amin'ny lafin'ny fianarana dia manontany edena hoe inona ny tombontsoa raha miditra ao anatin'ilay hetsika io zany ny tanora zazavavy a dia voavaly reto fanontaniany reto hoe ahoana ny ataoko amaha tanora zazavavy anahy raha teo voavonjy ahoana ny ataoko raha teo tafavoaka amin'ny fiainana tsika mantsy aty amin'ny firenena mahantra aty amin'ny tany Afrika vitsy kely zany hoe tanora zazavavy tafavoaka amin'ny fiainana zany dia voavaly ao zany fanontaniana zany hoe inona ny tokony ataony aizany ametrahany tongony raha misy fanapa-kevitra tokony ho raisiny ahoana mamaritra ny hoaviny rehetra zany ny valim-panontaniana izay raisiny ao anatin'io fandarana azy na zanaka vavy io raha misy tanora ve manana olana izy tonga manantona anareo mety efa nisy zay fa mety hoe mbola tsy voavata ao anatin'ireny séminaire aorela izy dia misy fanarahana apetraka anareo manokana ve aminy ohatrany hoe karazana suivi nga manontiny edena tenenina raha ohatra ka izay dia eo foana ny sampana havana zany ao anatin'izay fa antenaina nefa ny aloha fa mivao azy ao anatin'ilay hetsika ziona zanaka vavy ty izay zavatra mety hoe manalokaloka ny sain'ny ankizy any ohatra na izay zavatra mety hoe manahirana anazy ohatra fa misy an'izay sehatra eo amin'ny sampana havana na akoatra na amin'ilay ziona zanaka vavy na akoatra n'ilay ziona zanaka vavy zany ohatrany hoe karazana afana fanorohevitra zay zany tsy manao polisy zay tsy manao fanabedesana na hoe manao ohatr'izany fa tena hoe fizarana le izy dia atoro arak'izay le ankizy dia ny tanora moa zany sady tsy ankiziny sady tsy olon-dehibe fa eo ampovoany kanefa na izany ara efa afaka manana fanapa-kevitra sy fandiniana hoe zao ny ataoko eto raha tia ny zavatra nomenana eny efa natsika eo ihany le hoe akoatra ny ziona zanakavavy manaona kosa indray mikasika ny ho an'ny lehilahy sy hoe ny hetsika akoatra an'izay no an'ny lehilahy moa zany mbola isy le izy fa ny antsipriana angamba tsy afaka lazaiko eto misy koa moa tsinona ny encadreur lehilahy zany ao amin'ny sampana havana fantatro fotsiny hoe tsy maintsy mbola isy le izy fa misy hetsika izay iarahany tanora lehilahy sy ny tanora vehivavy zany tafiditra foana ao anatin'izay fizarana tsara zay ao ariana kely ao tamin'ny heritaona moa zany raha tsy diso tamin'ny heritaona nisy hetsika anankiray natao hoe mizarany tsara natao hoe 1 le izy satria misy zany ny 2 misy ny 2 amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra mizarany tsara 2 dia amin'io zany tsy misy hoe ao daholo na ziona zanaka lahy na ziona zanaka vavy zany hoe somary miova endrika izy ho an'izay efa nanaraka moa zany tamin'ny taona lasa dia efa nahita an'ilay izy nahitana vokatra be dia be mihitsy n'ilay izy tamin'ny heritaona be dia be ny ankizy niova tao anatin'ilay izy zany hoe misy ankizy le ohatrany hoe complexé reny introverti be dia lasa misokatra be ny sainy tao anatin'ilay izy lasa masamiteny amasom-bahoaka lasa ohatray zany sampanavana tena hoe mitaizan'ny olona mihitsy ny any arinany hoe ity misy ankizy lahy ray samy resaka masom-bahoaka izy samy maneho hevitra masom-bahoaka izy samy seho ohatray koa ny ankizy vavy dia mitindra mitoraka ity zany miova endrika kely le izy amin'ny fifananana misy atao hoe fifananana hoe tanora mendrika ao anatiny tanora rehefa vita zany le fifananana dia mivoaka eo ny hoe tanora mendrika tanora lehilahy mendrika sy tanora vehivavy mendrika zany hoe mifaninana le ankizy ao anatin'io amin'ny fiaingona masina amin'ny fizarana ohatra hoe famolavolana tetikasa kely fampandrosoana ny fiangonana hoe raha ianao zany lasa tanora mendrika dia inona mba zavatra projet kelinao mba entina ho fampandrosoana dia afaka manao lahateny kely le ankizy zany fifananana daholo zany lahateny kely izy mikasika ny tanora ao anatin'ilay izy ohatra hoe 2 minitra na 3 minitra angambany hoe ohatrohatran'izao fa voaboasana eto dia ohatrohatr'izay ny fandehany dia akoatran'izay moa zany efa mahazatra ny olona fa mety tsara foana misy an'ilay fanaovana ao anatin'ilay mizarany tsara zany misy an'ilay fanaovana tantara izay ampahafantarana tsara izay efa mandeha amin'ilay ziona zanaka vavy aloha zany na izay le hetsika sehatra ifampizarana dia
azo antoka hoe mahazo tombony kokoa izy manana avantage izy zay vao manao an'ilay misarantsara de satria lasa manana zavatra be diabe zany izy entiny miditra ao anatin'ilay entiny miditra ao anatin'lay misarantsara de hoe entiny mifaninanao de zay de efa tombony be fa tsy voatery nefa fa misokatra amin'ny tanora rehetra na le izy miazanaka vavy io na lay misarantsara de ie mety misy mpijery antsika mety manontany koa hoe mitoro hevitra omenareo encadreur avant amin'ny sampana ziona ve mahomby 100 an-tanora iray ohatra hoe tena raisiny amin'ny atsakany sy andavany tsara le izy ny zavatra ohatry ny tony moa zany ny fampitana hevitra rehefa hevitra zany ny zaraina na fomba fijery na filazantsara ohatra de ny fahombiazana le 100 de miankina amin'le olona manome anazy miankina amin'le olona mandray anazy ihany koa zay ny tena azona antoka anazy hoe 100% de miankina amin'ilay olona mandray anazy kanefa ny za mino fa me mitombo tsikelikely eny foana io mandrapa satria ny vokatra le izy any edena tsy hoe zao izy raha zao le akizy ohatra 18 ans amin'ny herintaona izy 19 ans afaka 10 taona vetivety be de lasa olon-dehibe le olona miazakazaka be ny fotoana hoentiny eny foana iny vokatra iny raha ohatra hoe 80% ny azony zao amin'ny herintaona iny mitombo 90 mitombo 100% fa arakaraka ny olona misy koa nefa tonga de mandray anazy tanteraka eo aiza sy aiza avy ary ny toerana ahitana indray ny séminaire zanaka vavy de amin'ny teoviana le fotoana raha hito amin'ny faritra Antananarivo zany naparitaka le izy mba tsy isian'ilay hoe lavitra ohatra ny sasany de tsy mahazo anjara de le zana le izy naparitaka amin'ny faritra rehetrarehetra 23 juin zany ny farany izy io any Vato de mialohan'izay alady alohan'izay 23 juin any Vato zay ny any faritra any Ivandry sy mialohan'izay indray asesiko avy any arina ny ao alohan'izay indray ny any Iavoloha manerana amin'ny faritra le zany faritra Andrefana afovoany Andrefana Atsinanana Atsimo avaratra ny Ivandry inona ary ny antso fanentanana menao an'ireo tanora zanaka vavy izay manjohy sy mieny sy mahita an'izao fandaharana izao ny afatro zany ho an'ny tanora rehetra de sarobidy io fahatanorana io fotoana mahasarobidy azy eo ny ahafahanareo mamoaka ny tsara rehetra ao aminareo eo nareo tsara tare eo nareo tsara bika eo nareo manana saina maranitra de eo ny fotoana amoahana ny tsara rehetra eo nareo ny manoratra tantara ny fiainanareo zany ho tantarainareo any arina any de raha tsara ny fahatandranareo de tsara zany boky soratanareo anareo de miantso anareo mba ho tonga ao amin'ilay ziona zanaka vavy fandarana karakarain'ny sampanahavana miantso anareo koa mba ho tonga indray anjara amin'ilay mizarantsara miantso anareo mba ho endry ary manao afatra farany ao andray aman-dreny hoe mazotoa foana miresaka amin'ny mitadiava foana fotoana iresahana amin'ny zanaka kinoko fa tafitany amin'ny mpijery tsirairay avy izay fanentanana izay mankasitraka ny Aina Sora Manampiso tonga eto amin'ny plateau any TV7 foany zaran'izay zavatra tsara be zay satria mandalo tokoa ny zavatra ohatran'izao kanefa isika mbola nomena occasion foana nahatrika an'ireny occasion be reny hoe sady tsisy vidim-pidirana no tsy voafetra ny toerana no misy isa-paritra fotoana malalaka tsara ny alahady de izay ihany koa no hoentsika mamarana an'izao fandaharana izao tenao farany ary fanaova veloma manao veloma ny fanaraka ny fandarana rehetra tena makasitraka be any TV7 foana andrainay teto nanasanay izahay de mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra fandaharana masoandro miposaka kosa de mitoy atsany veloma daholo ary tompoko ziona zanaka vavy lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampanahavana eto amin'ny fiangonana FM3 fampihofanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanaka vavy seminaire mitety varitra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso Ampamatanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy
ny rojona ao amin'ny vondromavaka alasora, sivijona vondromavaka Iavoloha, ny 19 jona ao amin'ny lac Horizon Ivandry, ny 13 jona kosa eny Ivato en face ny Horizon. ziona zanakavavy, seminera lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka, tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana. ao anatin'iny hetsika iny kanto araka ny hoe ziona zanakavavy zay de ny vehivavy tanora vehivavy aloha zany no manana anjara ao anatin'ity hoe hetsika karakarain'zareo sampanavana ity fa efa nilazalaza ihany koa izy hoe ho avy ny hetsika iray mizarany tsara 2 tsara mariana kely hoe efa nisy ny mizarany tsara andiany voalohany de efa eo ampikarana ny andiany faharoa indray zany zareo amin'izao fotoana izao. Ie, iny hetsika anankiray iny de tena hoe hetsika mafonja tena ilain'ny tanora amin'izao fotoana izao satria ahitana zavatra maro ahitanao torohevitra, ahitanao fananarana ihany koa, ahitana zavatra tena hoe ilaina, zavatra tena mafonja. Isika moa zany amin'izao ndresany teo moa hoe ilaina ny naprisiany zany ny ray aman-dreny iresaka amin'ny zanaka, mety trangana kiray tsy de fahita intsony zay hoe zanaka sy ray aman-dreny mifampiresaka zay amin'izao fotoana izao noho ny amin'ny hoe mafy ny fiainana noho ny amin'ny rotoroto isan'andro isan'andro eo ihany koa le hoe mianatra ny zanja miasa, ny zanaka mianatra, ny ray aman-dreny kosa mandeha miasa, mandeha mitady vola de tsy misy intsony zay fifampiresahana izay. Izay eto amin'ny fandaharana masoandro miposaka kosa nefa de manentana nareo ray aman-dreny eo ihany koa ianareo ataoko hoe zanaka tsika mbola anisan'izany hoe andao iresaka amin'ny ray aman-dreny ifampizarana izay mavesatra raha ataoko hoe misy olana ianao de tsara resaka amin'ny ray aman-dreny fa tsy any amin'ny olona hafa no mitaraina satria ny olona ihany koa mety manana ny olana izay mahazo anazy ka somary sarotsarotra ihany raha hoe izy rehefa manana ny olana de mbola andeha amany olanao ihany koa ary mety tsy de manana torohevitra atoro anao izy fa ny ray aman-dreninao izay nitaizanao de inoko ary mino mihitsy fa manana torohevitra tsara izay mety hoe tranga efa nilalovany zareo tamin'ny fahatanorany de hitany hoe ahoana ny fomba ialana amin'izay olana mety misy eo amintsika tanora izay. Ie, ny ray aman-dreny ihany koa de tena hoe olona anankiray tsy atahorana hoe hivadika aminao zany mihitsy. Ny namanao mety hoe mivadika fa ny ray aman-dreny zany de tena hoe namanao akaiky satria tena akaiky indrindra ireny nefa ny lasa ohatrany hoe misy an'izay distance izay, misy an'izay hoe mifanalavitra kely izay zany. Raha eo amin'ny tontolo manodidina zao nijerena lasa any amin'ny namana kokoa isika tanora no raina sy milazalaza n'izay mombamomba atsika sy ny mahazo atsika fa ny ray aman-dreny lasa ohatrany hoe afeninarana misy olana kanefa tsy mety zay fa ny namanao ihany koa mety hoe zarany ary ianao hoe tratran'izay olan'izay ary na hoe zarany ary ianao lavo amin'izay zavatra mahazo anao any fa ny ray aman-dreninao de tsy ahoana moa zany tsy tondranao amin'izay hoe faly ianao raha lavo zay fa raha ohatra ianao iverina amin'ilay resaka tamin'ny voalohantsika hoe raha mampifaly ny ray aman-dreny ianao ka raha sendra tojolana ianao tena tsy ho avelany irery ianao fa fantany hoe nanao soa kely anay ihany koa nety izanako ty ohatran'izao hoe ary indrindra ny reny ny fondreny zany tena hafa mihitsy kanto ny ray mpianakaviana mety hoe mafimafy fo kely amin'izay lehilahy anazy zay fa ny reny tena namana akaiky indrindra azo ifampiresahana, azo izarana ny alahelo, azo angatana anatra sy torohevitra ihany koa.
Ie sady raha hoe eo am'le sampinamana nge zao sika asianao zao tsy de tsara loatra raha hoe mifamme torohevitra satria tsika mitovitovy ny taona de mitovitovy ihany zany ny faripahalalana sy ny hoe zavatra efa nolalovana de mety tsy manana an'izay traikefa izay isika tanora tena manana an'le toetsaina hoe ray aman-dreny efa mialatsiny indrindra amin'ny fitenenana efa olda be de tsy maraka itsony zavatra am'izao fotoana izao tena diso zay fihevitra izay diso zay fieritreretana izay de tsara hoe esorina zany fa olona efa niaina teo aloha olona efa tena hoe manana an'izay hoe traikefa expérience de vie zay no tena tsara anakinana ny fiainana atao namana akaiky indrindra mety hoe any amin'ny resaka tambazotra tserasera ndray aman-dreny taraiky ohatra na hoe any amin'ny resaka réseaux sociaux maro samihafa fa any amin'ny resaka anatra sy fiainana ny lalovana kosa ndray aman-dreny tena mbola manana an'izay hoe trakefa manokana izay ary matoa izy nitaizanao sy nanabeanao ny fatany zany ianao tena hoe ianao fatany mihoatra ny olon-drehetra mahafantatra anao ny ray aman-dreny mihoatra anao zany izy fatany tsara ny toetranao satria ianao naloky ny kibony fatany tsara ny toetranao fatany ny faiblesse nao tsisy de tsy fatany momba anao zany de tsara hoe any amin'ny any ianao no miantefa rehefa misy tojo olana tojo fifaliana ihany koa fa tsy voatery hoe izay olan'izay amin'ny fahatanorana moa zany de maro be ny zavatra lalovana indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fa zay no torohevitra avy aty aminay zany hoe mila miresaka amin'ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny mitady fotoana ho an'ny zanany ny zanaka ihany koa de mitady fotoana iresana amin'ny ray aman-dreny izay ngamba no azo resantsika indray tamin'ny resaka ray aman-dreny sy zanaka iny fa hiditra amin'ny zanam-pandaharana manaraka tsika ny portrait du jour ndao ary Costa Rica raha lavaina dia hoe république en Costa Rica dia république tokana ny Amerika Avony miaraka amin'ny rafitra filoham-pirenena nanomboka ny 8 May 2021 ny filohan'ny république Costa Rica ankehitriny dia Rodrigo Chávez Robles ny faritany Costa Rica dia nobodoiny Ameridiana hatramin'ny andro talohany nahitany Christophe Colombo azy tamin'ny taona 1910 araka ny gazetiny Columbus dia nisy volamena be dia be tao amin'ilay faritany izay nandrisika ireo mpitsangatsangana no fikarohana hafa ary nanompo tsangam-bato mahasarika ny mpanjanaka nozanainy Espaniola ary nanomboka tamin'ny taonjato 19 ka hatramin'ny taonjato 19 ary aveo dia nahazo ny fahaleovan-tena ny Costa Rica tamin'ny taona 1920 ny faritany dia hita tanteraka amin'ny Instimus Amerika Avony manamorona ny ranomasina Karaiba avaratra atsinanana izany ary ny ranomasimbe Pasifika any atsimo andrefana Costa Rica dia manamorona ny Nicaragua any avaratra andrefana ary Panama any atsimo atsinanana anisan'izany ny nosy Cocos any amin'ny Oceana Pasifika 500 kilometatra mahery miala ny morontsirak'ilay firenena ny renivohiny dia San José izay nisy mponina 4,3 teo eo tamin'ny taona 2012 ary izay ny fitambaran'ny firenena nanomboka tamin'ny voalohany volana Desambra 2017 firenena tsy miandany Costa Rica ary lasa firenena voalohany teto amin'izao tontolo izao nanafona ny tafiny nanomboka teo misongadina ao Amerika Avony firenena noho ny modely fampandrosoana izay nomena lahara-pahamehana ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fiarovana ny tontolo iainana nanomboka tamin'ny taona 2010 dia nitana ny laharana voalohany eran'izao tontolo izao tao amin'ny index Happy Planet izy ary tamin'ny taona 2010 dia teo amin'ny laharana 5 tao amin'ny tondro fampandehanana ny tontolo iainana noho ny politika no mavitrika amin'ny fampavoarana angovo azo avaozana indrindra fa ny hydraolika fa koa ny rivotra sy ny géothermal izay efa niaina mamokatra saika ny heriny rehetra hatramin'ny taona
5:10 ary miary ny arena voajanahary ihany koa izy tahaka ny fambolena ala moratorium manjara ny fitrandrahana solika mandritra ny 3 taona tamin'ny taona 2010 toe-karena ny Costa Rica dia miankina amin'ny fizahantany ny fambolena sy ny industrie ny teknôlôjia mandroso indrindra amin'ny fanondranana azy. Amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny fanondranana ny vokatra ara-pambolena nentim-paharazana toy ny akondro, kafe, siramamy, kakao ary mananasy ny fidiram-bolan'ny firenena. Costa Rica dia mamokatra kafe avo lenta izay ahondrana indrindra ny États-Unis. Iray amin'ireo mpamokatra kafe 10 lehibe indrindra eran-tany izy. Noho ny fitsinjana kafe mitombo mandidina ny 100 teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2011 ka natonga azy ho mpamboly kafe fahatelo lehibe indrindra ny Amerika Afovoany ao aorianan'ny Honduras sy ny Nicaragua. Na izany aza, ny fidiram-bola dia avy amin'ny vokatra tsy mahazatra toy ny voninkazo sy ny zava-maniry kely. Ny tombony sehatry ny servisy tato anatin'ny taona vitsivitsy izay namorona asa ray alina. Tamin'ny fanisam-bahoaka farany tamin'ny taona 2012, Costa Rica dia nisy mponina 4.5 tapitrisa. Zay zany no momba ny Costa Rica tamin'ity anio ity zavatra tsara ho fantatra sy mila ho fantatra daholo ireny rehetra ireny. Ankoatra ny momba ny Costa Rica iny izay tena hoe azo lazaina hoe miroborobo tanteraka ilay firenena kely dia androany ihany koa anisan'ny nanokafana voalohany ny orinasa iray izay antsoina hoe Michelin any Clermont-Ferrand any França zany misy anazy io izay i André et Edouard Michelin zany no namorona azy Michelin zany dia karazana orinasa mamorona pneu ao anatiny hoe mamorona pneu véhicule sy aéronef zany hoe reny karazana pneu reny zany dia zareo Michelin manao an'izay dia androany 28 tamin'ny anna moa zany izy nisokatra 28 mai 1889 no nisokafany voalohany dia hatramin'izao mbola misy io orinasa Michelin io. Ie, ilay portrait anankiray teo tiako hiverenana kely satria dia niavaky ny portrait androany iny. Isika rehetra zany dia zatra foana hoe olona anankiray olona malaza no resana fa tao anatin'ity tamin'ity androany ity dia firenena anankiray tena hoe anisan'ny miroborobo no nentina taminao dia i Costa ila tsy voatery le izy Costa Rica ny kafe moa zany tena hoe anisan'ny kafe akondro mananasy tsy voatery hoe raha ohatra zany hoe tsika zany misotro kafe dia tsara fantatra zany hoe avaiza ny kafe sotrotsika dia iny zany dia efa hoe toerana mety avian'izay kafe sotrotsika isa-maraina izay ny olona zao misy tena tsy mahazo ana mihitsy rehefa tsy misotro an'io kafe io zatra kafe ao ihany koa ilay zazazarina kafe rehefa le mbola kely iny. Ie, nefa tsy dia tsara raha mbola kisa izy mizarina kafe satria misy an'izay hoe caféine zay ao anatiny
satria matetika rehefa ohatra hoe tsy misotro kafe zao le olona am'lay maraina iny a de mararo ny lohany ohatra na kamikamy be izy zavatra matetika misy foana zay tranga anankiray zay fa tsy azo adinona ihany koa nefa fa Madagasikara dia anisan'izay hoe manana kafe zay tsika eto Madagasikara eto ary misy ihany koa hoe aondrana ny ivelany any tsy akoatran'ny kafe eo ihany koa ny vanille izay tena mampalaza ny Madagasikara ny cacao izay anaovana an'ireny karazana chocolat ireny ny chocolat Robert moa zany zao de mbola tsy lany laza ihany koa hatramin'izao kanto fa mbola misy an'izy ireny ary tena lafo vidy izy any amin'ny firenena hafa sady indrindra hoe efa akatoky ny fanadinana izy ireny de lazain'ny mpampianatra foana ny ampianarana hoe minana chocolat tsy hoe rehefa am'le fotoanan'ny fanadinana iny mihitsy vao tokony hinana chocolat ny ankizy fa izy daholo de efa tokony nanomboka ninana ny mpianatra mihitsy zany mila mihinana an'izay hoe chocolat zay mba ahatonga ny fitadidiana aritra moa zany tsy tsara raha ao anaty fanadinana vao matetika rehefa le fanadinana iny foana vao totofana chocolat ny ankizy hividanana an'le chocolat tena ngeza be reny mihitsiny fa tsara ihany mampafantatra antsika hoe alohan'ny examen ny mpianatra mihitsy zany mila mihinana ny chocolat iny tsy ny chocolat ihany fa ny sakafo ara-pahasalamana ao zao ny trondro ny tsaramaso ny akondro ihany koa ilaina zany reny mba hitondra hery ao rehefa salama tsara ny vatany ankizy iray de mora aminazy ihany koa ny ataoko hoe mandray ny zavatra omeny mpampianatra rehefa voky tsara izy mandeha mianatra zany anisany daholo akatoko ny fanadinana moa zany zao reo ankizy kely de tsy adino hoe ataovy mafana tsara izy rehefa mandeha mianatra satria sao sanatria efa akaiky examen zay vao tody sy fahasalamana de lasa miteraka stress ho an'ray aman-dreny sy ho an'ilay zaza ihany koa iny rehefa avy eo efa madiva ifaraparana ihany koa ny fandaharana masoandro miposaka amin'ity marainty efa amin'ny 6 ora mahery 20 minitra zao ety amin'ny trano fitenenana ety andegnamany anaraka zapitrôly tsika hitondrana tsikitsiky ho anao any atokantrano any mba hitondra tsikitsiky ihany koa ao anatin'izay fiatrehana ny tontolo androandroany zay de ndao ary شوف لحظة لحظة شوف بسم الله عليك توني ما أطلق بالغلط والله نو 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 أيوة دي ما
ireny rehetra ireny moa zany dia entina ampitsikitsikinantsika any atokantrano any kanefa na dia mampitsikitsiky ara misy anatra ihany koa hoe mila mieritreritra tsara alohany ianao zavatra fa ilay nandravitra kely teo zao izy dia taraiky tao anatin'ilay hazo ny tongony ahoana moa zany ohatrany hoe tsy fitandremana kely nefa ny avy eo taraiky eo ny tongotra ao dia mila misaina tsara alohany manao zavatra ireny hoe mila mitandrina foana zany mila mieritreritra tsara satria nentina nampimehezana le izy teo rehefa nojerena amin'izay fa mety tsy voatery hoe zavatra kely ohatran'ireny fa mety hoe zavatra anankiray mety hoe mampandratra mety tonga any amin'izay hoe ratra izay na ohatran'izany le tsy fitandremana kely vitsivitsy efa misy violasie sasany zao anaraka ny zanam-pandarana tomba masondray tsika anaranao ireo fitim-baovao eto an-toerana sy ny any ivelany talata 7 ny volana metaona 4 ampitiavana indray tompo kilasy sy tompoky vavy no anolorananao ny fandarana tomba-maso izay anaranareo fitim-baovao nisongadina ho an'io ity ny tenako aina Jean Emmanuel hatrany araka izany eto amin'ny lafy ny fanolorana koa manasanao mpanajana ary tompoka anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovaon'ny politika avy hatrano andeha hoentitsika isantarana izao vaovao izao tapitra tanteraka omaly ny fampelezan-kevitra nataon'ireo kandida rehetra irotsaka amin'ny fifitianana anio araka izany dia andro fanginana ho an'ny fampelezan-kevitra amin'ny endriny rehetra efa tokony ho tonga any amin'ny bureau fandatsam-bato avokoa araka izany ny antoto taratasy sy saropady rehetra na ny imprimé sensible araka ny fanazavan'Andriamatoa Soava Andriamaritafika mpampakateny eny anivon'ny seni ny fahavononan'ny mpifidy sisa no andrasana amin'izao akatoky ny fifitianana izao ireo rehetra izay misoratra anarana farany sy manana karatra tsy mazava teo ihany moa no nahazo karatra vaovao ho iatrano ny fanazavany mpampakateny eo amin'ny seni ary efa voazara ny ratsamangaika ny seni eny anivon'ny fokotany rehetra ny mikasika izany eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray
totosany asabotsy teo ny fanamboarana ny sous-station nisy ilay kabla simba teny Anosato araka ny fanazavan'ny Jirama. Efa manomboka miverina amin'ny laon'ny tsikelikely araka izany ny famatsiana herinaratra amin'ity herinandro ity. Fa akoatr'izay dia hojerena manokana ihany koa miaraka amin'ny Jirama ny mikasika ny famatsiana rano eto Antananarivo, hoy ny ministry ny rano, fidiovana, fadiovana, Andriamatoa Fidiniavo Ravokatra. Mikarakara tafa andatabatra tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy ry zareo avy ao amin'ny MPL entina maneho ny mahafirenena Afrikanina. Tombontsoa lehibe ao an'i Madagasikara eo amin'ny ara-toe-karena ny fananana any Afrika Atsimo izay firenena mandroso miara-miasa amintsika. Anisany tafa ihany koa ny mampivoatra ny mahafirenena Afrikanina any Madagasikara ary tokony velomina sy trandrahana izany. Eo amin'izay lafiny ara-toe-karena izay hatrany, Festival de Baleine. Amin'ny volana Jolay no fantatra fa manao fifindra-monina eto amintsika ireo trozona amin'ity taona ity. Toy ny mazatra moa dia any Sainte-Marie no anatanterahana ny hetsika ary trozona Anarivo no andrasana amin'izany. Isy ihany koa amin'ny fotoana io ireo hetsika maro andravahana ny fotoana toy ny fanatanjahantena, ny mozika ary ny quiz de baleine iarahana amin'ny Julien Lepers izay iray mpiay ity hetsika ity. Vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray. Nanomboka ny alahady fa 24 ny volana May 2024 lasa teo ny fitsidiham-panjakana izay nataon'ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron. Izany dia ho tontosaina mandritra ny 3 andro any Allemagne mba hanamafisana ny tanjaka ny fifandraisany rotonta sy hiezahana andresiny tsy fitovian-kevitra. Ity no fitsidiham-panjakana voalohany nataon'ny filoha Frantsay tany amin'ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny Rinina hatramin'ny Jacques Chirac tamin'ny taona 2000. Dia izay vaovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay indray tompoka lahy sy tompoka vavy no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao ho any anio ity. Isaorana manokana ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Na iaina Jean Emmanuel antondran'izay fitim-baovao izay eo ihany koa ny ekipa fampahalalam-baovao eto amin'ny TV7 fa Madagasikara amin'ireny karazam-baovao ireny fa tsara tsy ahivina kely hoe rapitso ny fifidianana député eto Madagasikara efa manino moa zany nalaza be zay tao anatin'ny herinandro. Samy nanao zay mety afaka natao nanovokovoka ny rehetrarehetra ny député moa zany tamin'ny alalan'ny fampielezan-kevitra dia anjarantsika amin'izay zany zao no hifidy adidy anankiray tokony ataon'ny olona tsirairay ny fifidianana sady tsy mitaky fotoana lava be fa vetivety ihany no anaovana an'izay koa entanina zany tsika hoe andao hifidy andao hanao ny adidy zay tokony ho ataontsika amin'ity firenentsika ity. Mpanao lalàna moa zany ao amin'izay hoe fanaovana lalàna izay no tena asan'ireo député mihaino ny fitarainan'ny olombelona malagasy tsirairay avy koa entanina trany isika hifidy rapitso satria fotoana tsy fiasana nefa andraisan-karama izy io dia izay zany
zany no masakazona tolotra tamin'ity anio ity a tao anatin'ny fandaharana masoandro miposaka dia isaorana ny mpampiakanjo a sy ny mpanao ny volo sy ny tarehy tamin'ity anio ity a eo ihany koa ny ekipa TV7 fa Madagasikara izay miara-dalana aminay hatrany ao anatin'izao fandaharana izao a dia tsy adino a ianareo mpijery ajaina izay nanaraka ny live atao amin'ny Facebook sy tany amin'ny YouTube ihany koa dia mametraka ny soavatsara amin'ny rapitso indray veloma daholo Eka ahaya avao ty fasapagny zava-misy ankehitriny tsy vitany efa mahantra mo fa magnadara avokoa sy fandriam-palema tsy vitany fahaizany sanaky izy ty fa sy maintsy mitotoka aminazy ambony aho Angaya toy baba itaranya malaelo mandinki fumbanuno Angaya toy babe mifuna mamira puparas ni kanyanuno Angaya toy babe itaranya malaelo mandinki fumbanuno Angaya toy baba mifuna mamira puparas ni kanyanuno Nanyinu lot maro asikatike Vere mahamalagase Wo yeah Vunu hulu masiravingeya Ala tumbi fa isa nanduweya Jisfia dan nampufa Tain lava fezai Angaya tui baba Itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui babe Angaya tui babe itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui baba ifuna mamira puparas ni kanyanuno Taba gita nuyanyana isanan sametu vita ala el akivina nuawapun malagas fen faurina mandandira ngasanga mitaranya mnawanga funze abarayo Angaya tui baba itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui babe mifuna mamira puparas ni kanyanuno Angaya tui babe itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui baba ifuna mamira puparas ni kanyanuno Waiya mwangaye Fayananu bamuti murazin rinda Amfauri angaye Kan fianan malagas tina irinda Sambatani vire neno mananana Mananana Oh mananana Angaya tui baba itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui babe mifuna mamira puparas ni kanyanuno Angaya tui babe itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui baba mifuna mamira puparas ni kanyanuno Angaya tui baba itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui babe mifuna mamira puparas ni kanyanuno Angaya tui babe itaranya malaelu mandinki fumbanuno Angaya tui baba